miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo aminareo any ny fahasoavany. Salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato ny andininy fa fito ambin'ny folo hatramin'ny faefatra amby roapolo. Mitsangana ary hideran'ny tompo isika. Hoy ny mpanao salamo, asio soa ao mpanomponao mba ho velona ka hitandrina ny teninao. Ampahirato ny masoko mba hitako zava-mahagaga ao amin'ny lalanao. Vahiny ety an-tany aho, azafenina ny didinao. Torotoro ny fanahiko noho ny faniriny, ny fitsipika ho mandrakariva. Voateninao mafy ny priare, dia ny olom-boozina izay mani miala amin'ny didinao. Esory amiko ny fahafambaraka sy ny fahamavona, fa efa nitandrina ny teny vavolombelonao aho, na dia ny mpanapaka aza dia mipetraka ka io koa ny aho, izao mpanomponao misaintsaina ny didinao. Ny teny vavolombelonao koa no iraviravoko, eny mpanolo-tsaina izany. Amen. Tompo mideranao sy mankasitraka anao izahay satria ny fahatsaranao dia misy eo amin'izay rehetra hitanay, tsapay ny tananay, azay ny diavy ny tongotray. Midera sy misaotra anao izahay satria havaozanao isan'andro ny famindramponao aminay, mpanota mahantra, dia manana fotoana mbola hitodiana aminao ampanetretena eo ampotry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy izay ankehitriny, mba hangatahana famelana aminao. Tonony aminay indray ny teny famelan-keloka, mba azahoanay toky fa voavonjy izahay ary zanaka ao Andriamanitra izahay. Ekeo ny asa mifanainao masina mandritra ity fotoana ity, hitarika anay amin'ny famakina ny soratra masina sy ny fandiniana izany. Ary naizanaiza maneran-tany, misy olona roa na telo mivory amin'ny anaranao, mihoatra izany aza amin'izao ora sy fotoana izao, dia aoka ho ao afovoany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Jaonina toko faharoapolo manomboka eo amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Amin'ny anaran'ny tompo, fa Maria nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana, ary raha nitomany izy dia niondrika nitsirika ny tao ampasana, ka nahita anjely roa ny tafy lamba fotsy nipetraka teo. Ny anankireo teo an-doha tamin'ilay nandrian'ny vatin'i Jesosy, ary ny anankiray teo an-tongotra. Ary hoy ireo taminy, raha vehivavy, nahoana ianao mitomany? Dia hoy izy taminy, satria nalain'ny tompoko, nalain'ny olona ny tompoko, ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Rehefa nilazany izy, dia nitodika ka nahitan'i Jesosy nitsangana teo, nefa tsy fantany ho Jesosy. Ho Jesosy taminy, raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Iza no tadiavinao? Nataony fampiandry sahy izy, ka hoy izy taminy, tompoko, raha ianao no nakazy teto, lazao amiko izay nametrahanao azy, ary izao dia akazy. Ho Jesosy taminy, ry Maria, dia nitodika izy sa niteny taminy nanao teny hebreo hoe Rabony, izany hoe mpampianatro. Ho Jesosy taminy, aza manendry aho, fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho, fa mandehana makany amin'ny rahalahiko, ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho, ary ho any Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny tompo aho, sady izany teny izany no nolazainy taminy. Amen. Ray masino manamasina anay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo hiaraka amin'ny fandiniana ny soratra masina izahay, aza mamelana io irery ianao, fa hombay ny asany fanahinao izao fotoana izao. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Miara-mipetraka isika ry havana. Eny ary dia faly moa isika niombona tamin'ireo hira fanampiny anankitelo be izao tao anatin'ity liturjia ity. Ary any amin'ny farany dia mbola ny hira fanampiny fahatelo no amaranantsika ny fotoana.
ny taratasy ny ambany masontsika dia ialana tsiny fa madinidinika ny soratra satria ohatry ny nalavalavaina ny resaka tena nalavana azy moa nalava azy dia ireo famantarana fito izay atolotra antsika eo mba tsy ho adinotsika izany famantarana fito entiny filazantsara araka ny jaona manambara fa Jisoa no Kristy zanak'Andriamanitra vao tamin'ny zoma sika niaraka tamin'ny filazantsara araka ny jaona andao aloha amerindesina kely ary lasa mba mitatatata daholo amin'izay fa vao tamin'ny zoma zany jaona la mpianatra tiany Jesoa indrindra jaona 13 firy iny dia aleo aloha hoanindray ary izy nanoratra tsy mitonona anarana izy fa izay no ilazan'ny tenany ao amin'ity filazantsara ity jaona tsy maty martyra fa maty ohatry ny fahafatesany atsotra tany Efesosy fa izy kosa aloha dia nalefa sesitany tany Patmo nahitany nandraisany fahitana nanoratana ny boky ny Apokalipsy efa mehaitsinjery izy zany nanoratra boky 5 ao amin'ny baiboly tany sao vetivety ary filazantsara araka ny jaona ny epistily 3 ray 2 epistily voalohany faharoa fahatelo jaona ary ny Apokalipsy tandray misao dia hoe akopalipsy apokalipsy inona koa inona ny antony nanoratana ny filazantsara araka ny jaona hitantsika eo amin'ny taratasy mba inona fa Kristy Jesoa no Kristy zanak'Andriamanitra dia ao le misy an'ilay hoe raha voasoratra avokoa izay rehetra nataon'i Jesoa na izao tontolo izao azy dia tsy antonona ny boky mba azonareo an-tsaina ve zany mba tsy teny ary jaona hoe raha soratako eto daholo ny rehetrarehetra dia kampenareo hamaky fa tovy ampy io inonareo fa Kristy Jesoa no zanak'Andriamanitra mba anananareo fiainana mandrakizay raha mino ianareo atovy ampy zany izay eo ambany masontsika fa ny inotsika any Kristy zanak'Andriamanitra ny zava-dehibe fa tsy ny alalantsika hoe inona daholo ny zava-mahagaga nataon'i Jesoa izay ilay manamarika ny filazantsara araka ny jaona ny fitininy ao anatin'ireo fito ireo ny famantarana na koa hoe ny fahagagana ny alalantsika azy ao amin'ny filazantsara araka ny jaona dia tsy hamerina fa mba fanampinantsika fotsiny no nametrahana azy ao amin'ny taratasy tsy ho adinontsika zany hoe ny fanovanany rano divay ny fanasitrana ny zanaky ny kapiteny tsy nahita finoana lehibe noho izany amin'ny fanasitrana ilay malemy narary 7 taona tao amin'ny farihy amin'ny Betesda ny famahana na lela 10,000 fa tsy olona samihafa mantsy zany fa azafady fa olona mivoasoratra eo fandehanana ambonin'ny rano hoe raha ianao io dia aleo ary mba handeha eny dia mba ny anan-kendry mihitsy petera dia rehefa avy eo nefa ohatrany tsy nijery an'i Jesoa dia niletika atao fa nasirana ilay lehilahy jamba hatrany ekipondreniny io le hoe tsy izy tsy ndray aman-dreny nanota fa ny anehoana ny voninahitran'Andriamanitra famelomana any Lazarosy fananganana ny Lazarosy tamin'ny maty dia ireo ilay fito mba tena ho haitsika tsy enjery indray ireo rehefa ndray androany miaona amin'ny filazantsara araka ny jaona isika amin'ny fandiniana ny soratra masina ny voambolana manan-danjy sotra ny tompo ny ava fanomeny dekona fitaovana vaovao izay pastera dia mba voasoratra eo ilay teny grika amin'izay ahitantsika azy amin'ny mahateny grika azy teo aloha dia fonetika ihany nomenantsika tsy zany moa
mba tsikilokilo tao dia mba hita io e ndao ary ireo telo ireo no nofantenana mariana moa fa izay manomana toriteny arak'izay nanomanana ny mpiomanao mpitandrina dia tsy afaka ihanina ny dika teny tokana afaka mijery dika teny maromaro izy fa tsy azo ny avela koa ny teny fototra ho an'ny testameta taloha dia ny teny hebreo no nanoratana izany misy ihany sasasasany ao arameanina ho an'ny testameta vaovao a dia ny teny grika malona antsika eto ny filazantsara kanjaona dia mazava fa teny grika zany ny teny fototra ny aingan'ny dika teny rehetra na ny 70 taona lasa baiboly malagasy azy dia niainga tamin'ny teny fototra nanampy ireo dika teny hafa efa nisy tamin'izany fa tsy maintsy niainga tamin'ny teny fototra dia indreo ary voambolana anankitelo izay verina ho manandanja ato anatin'ity perikopantsika ity ao mba hianatra amaky efa eo kaikao ihany ny famaky azy fonetika ho isika ahoana le voambolana voalohany klaio midika hoe mitomany eo amin'ny andininy 2 3 5 miverina intelo rehefa mandinika soratra masina koa isika ny atao hoe voambolana manandanja dia ireo miverimberina ao anatin'ny perikopa izay tokony hifotoran'ny toriteny zany a raha toka amin'ny toriteny ny olona anankiray manandanja ny hoe mitomany iny izy teo klaio nasainareo fa marika kiraro vaovao indray zany na marika fiara clio fiara fa tsy klaio eny ary na rereto sarotra ampimezina matotra be mihitsy eny ary dia inona no sitomitsika ao anatin'io voambolana anankiray io ny teny hoe klaio dia midika hoe mitomany mafy amin'ny fihetsem-po lalina feno alahelo be izay tena hoe tsy hoe mitomany zany dia konetaka kely eo fotsiny fa tena mandoatra ny fony feno alahelo zay zany ny degré n'ity fitomanyny raha vehivavy ity any amin'ny fahatelo izy vao hoe maria fa raha vehivavy tena hoe alahelo lalina alahelo be no miteraka n'ilay tomany zay ilay izy ao amin'ny baiboly dia ampisehoana fahadisom-panantenana lalina sy feo feno fangiry firiana efa ao amin'ny taratasy moa zany fa dia miresadresakitotsika zany hoe io maria io zany raha nitomany dia tsy hoe niokohaka teo fotsiny na modimody nitomany manao film tsia fa tena nalahelo izy ary tao anatin'ny fahadisom-panantenana tena maty ve i Jesoa tena maty ve ilay nenteherana tena maty ve ilay namonjy Maria Magdalena moa zany io Maria io fahadisom-panantenana fihetsem-po feno alahelo lalina miteraka ranomasobe ny hevitra teolojika ary dia ny hoe mampiseho ny fanaintenan'i Maria izay mbola tsy nahatakatra tanteraka ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty io ilay hitantsika eny ampandevenana azonareo ve misy olona dia miapatrapatra azafady raha sendra ianao zany misy olona tena miapatrapatra rehefa mandevina kivy pastera amin'ireny indraindray pastera mba kivy fa nitatatata fotsiny ave zany le nitoriteny tao am-piangonana dia inona fotsiny zany le mbola soratra masana ny vakiako teto misy hoe mba tsy alailovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana misy an'izany any ao amin'ny liturjia efijery fandevenany mba jereo tsara dia inona ihany ity dia ô viva be deaibe dia ranomanitra dia aizy dokotera dia hoy nareo dia tsy mahazo mitomany kosa ave zany ry pastera asa aloha dia
tadidio Maria teny amin'ny fasana, nahoana ianao mitomany, nahoana ianao mitomany, dia inona ny avalinao raha sendreanao izay karazan'olona izay. Ilay toman'ny Maria teo amin'ny fasana izany dia midika hoe tsy mbola tanteraka tamin'ny finoana any Jesosy Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty i Maria eto. Iry amin'ny farany ery izy dia efa tonga amin'izany. Ka aza manao fitoman'ny Maria eny amin'ny fasana. Ao mba raisitsika izany karazan-drazana fitenenana lazy izany. Aza manao Maria eny amin'ny fasana. Sasany indray moa dia mandiha eny amin'ny fasana. Iza mandiha eny amin'ny fasana dia tsy fantatra intsony. Eny ary. Izay ilay voambolana hoe Claio mitomany. Ny voambolana manaraka dia Rabôny. Rabôny izy ao amin'ny dikatenitsika, fa ato amin'ny teny fototra izy dia hoe Rabony. Rabony. Azonareo? Fanoratra be zany dia beta amin'izao, amin'ny fanoratrantsika amin'izao. Fanaovana laharana paragrafy io. Dikany dia hoe mpampianatra. Dikateny eto dia manao hoe mpampianatra saingy misy fihetsepo manokana feno fanajana rehefa manonona azy io. Raha miteny zany hoe raby dia tsy mitovy amin'ntsy hoe Rabôny ataoko amin'ny dikateny eo amin'ny baiboly malagasy. Tsy mitovy. Indray fotsiny hoe mpampianatra, fa hoe Rabôny dia tena hoe feno fanajana zany, manajanao professeur. Zay Rabôny. Fa tsy manao andramizay, tsy amin'izay fotsiny, fa manajanao professeur. Azonareo? Tena feno fanajana mihitsy Maria eto amin'ity 2:40. Nanina moa Maria ny tenen'izy io? Ie, zay le fahasamihafany hoe amin'ny roa voalohany dia raha vehivavy. Fa no nitononona ny anaran'ny Maria, ry Maria, dia inona ny vokany? Ke teny professeur ty. Azonareo hoe? Fantany anarako, fa raha vao mbola hoe raha vehivavy dia mbola tsy natoko mihitsy i Maria, fa vao hoe fantatry Jesosy Rabôny. Zay ilay dikateny maneho fifandraisana akaiky sy fahatokiana ilay mpampianatra ny fanoonana hoe Rabôny. Ny hevitra teolojika dia hoe asehony Maria fa Jesosy ilay mpanabe sy mpampianatra, ary fantatry Maria amin'ny feony izy. Rehefa nanonona ny anarany i Jesosy dia taitry Maria fa io ilay mpampianatra. Tadidinareo ve ny hira hoe le sabotsy? Sa moa lohateny kira? Sa anaran'ilay mpianatra? Tsy fantatra ilay mpampianatra akory ny anaran'ilay zazakely. Teo izy dia kivy. Fa ny tena mpampianatra, tena Rabôny dia ny mahafantatra hoe iza ny anaranao. Rehefa ery ampiaviana ery dia manontany hoe iza mivavaka. Fa tena mahafantatra, zay ny tena mpampianatra menitry mpanajana, ary tononona hoe Rabôny. Fifandraisana akaiky, fanajana, ny mpampianatra, filazana hoe fantatry ny mpianatra ny mpampianatra. Ao amin'ny jaona 10 dia misy hoe izany mpiandry tsara, fantatry ny ondriko ary fantany aho. Ny voambolana fahatelo dia ny hoe hapitô. Strema eo amin'ny A, dia izay no mahatonga azy vakiana hoe hapitô, mikitika na miazona. Dia vakitsika ny 7:70. Ny anaran'ny Tompo aza manendry ahy, io ilay hoe hapitô, aza mikitika.
aza miazona zany voafantany hoe io le profesora mendrika hoajaina dia avy izy isarangotra amin'ny Jesoa. Inona ny dikany hoe aza manendry aza mikidika aza miazona? Ilazana hoe rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa dia tsy fifandraisana amin'ny samy olombelona vatana sy vatana intsony no ifandraisana fa fifandraisana ara-panahy, tsy ny azo tsapahitanana intsony fa ny heritreretina sy ny hevitra ara-panahy. Ny fifandraisako ara-panahy amin'ny Jesoa ny zava-dehibe fa tsy hoe aiza izy ho tsapaiko ho raisiko an-tanana. Raha lazaina zany amin'ny fitoriana filazantsara hoe raisy Jesoa dia fandraisana am-panahy zany ampinono zany. Miazona mikitika aza miazona na mikitika, zay ny filazan'i Jesoa. Ireo ilay voambolana anankitelo. Ao amin'ilay hoe fampiasana amin'ny Baiboly moa dia ambaran'ny voasoratra hoe midika zany fa tsy tokony fikitra amin'ny fisina ara-batana intsony isika ka hoe nahita ny Jesoa tany amin'ny Lourdes dia angoniny eo ny rano anavesarana voan-dalana. Fa ray litatra efa ray kilao dia efa very eo 220 sisa ny droanao volany Lourdes nadalan'ny olonanao eo tsy zany fa efa fifandraisana ara-panahy. Ireo ary ilay voambolana manandanja ireto kosa ny hevitra manandanja azontsika raisina sy ampiarina eo amin'ny fiainantsika ato anatin'ity anjara mofinainantsika ity. Ny voalohany, ny alahelo lalina dia mety ho fanehoana finoana mbola tsy tanteraka. Maria Magdalena nitomany mafy amin'ny 1:40 satria ny hevitra fa very tanteraka i Jesoa. Azafady fa indrindray moa ao an-tsainao dia ny ao an-tsaina ny voasoratra very tanteraka Jesoa nefa tsy mbola nahatakatra fa efa nitsangana izy. Ny alahelony dia avy amin'ny fijery ny ara-nofo fa tsy ara-panahy. Hatria eo amin'ny 2:2 zany ity Maria ity vao nanana fijery ara-panahy. Eo amin'ny 2:2 any amin'ny 7 mihitsy izy vao nanana fijery ara-panahy satria eo amin'ny 2:17 dia hoe aza mikitika fa rehefa nahazavain'i Jesoa aminy endriky ny fifandraisana vaovao ka ny rahan'i Jesoa izy anambarany zany fitsanganana ny maty miteraka fifandraisana vaovao zany. Voalazay ny soratra masina hoe tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny Tompo aho sady nilaza zany teny zany no lazainy taminy. Zay. Eo amin'ny 2:20 ilay nahita ny Jesoa nandray ny fanazavana nataony Jesoa ka tonga iraka any vao Maria Magdalena resy lahatra ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty. Fa ilay mbola mitomany, ilay mbola te hikitikitika, te hitazona, mbola tsy resy lahatra ny fitsanganany tenany maty zany. Inona ary ny fampiarana? Rehefa miatrika zavatsara sika dia mila mahatsiaro fa mety mbola tsy hitatsika tanteraka ny dikany zava-misy ao anatren'Andriamanitra. Ny finoana feno dia manampy antsika hiandrandra vahaolana avy amin'Andriamanitra fa tsy hifikitra amin'ny alahelo fotsiny. Vahaolana avy amin'Andriamanitra moa dia ny vahaolana lehibe indrindra ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty. Ny faharoa, hevitra anankiray manandanja dia ny hoe Jesoa dia mahafantatra antsika manokana amin'ny anarantsika. Aza mba tsy fantatr'olona ihany. Aiza tsy fantatra ao akory. Aza mba omena tsiny aloha raha mba miteny hoe iza moa fa tsy tadidiko, iza moa fa tsy tadidiko. Dia rehefa manontany fanotelona dia iza tadidiko amin'izay fa aza saziana tsony a. Misy olona tratran'izay petraka ery ariana ary foana izy rehefa lahady hitako tsara mihitsy
miona amiko izy za le hanina tonga indray toerakafa ny anako am za le hany tsy tadidinao ve tena azafady fa tsy tadidy fa ny telony tena mifona mihitsy tena fona e ao fa tadidiko amin'izay de tadidiko izy hoe dadany hanina eny ary tompo-pahasoavana ho antsika ry havana zany hoe notonony tompo tamin'ny anarantsika tsirairay avy oviany zay teo amin'ny batisa eo amin'dinika batisa dia apetraka ho manan-danja mihitsy ny atao hoe teny fanomezatoky io ilay teny fanomezatoky manao hoe efa niantso ny anaranao a tsy pastera ry havana niantso ny zanakao na niantso anao teo amin'ny batisa na niantso anao teo amin'ny fanokanana fandraisana ho mpandray na niantso anao teo amin'ny fanokanana dekona fa feony Jesosy ihany sodia voaton'ny pastera mihitsy fantatry pastera mihitsy evreveo le pasteranareo adino ny anaranareo fa i Jesosy mahafantatra ary tsy manadino efa netiny tany amin'ny fasana ny anaran'ny Maria ary tsy very tany amin'ny fasana kizabenga zany ianao raha vo hoe maty ny havanao dia efa tsy tadidy tsony ianao sa le hoe mbola miseho amin'ny nofo dia mangatsika zay le mahazava-dehibe ny fiarahana aminay profesora Mendrikantsa Rabony rehefa nantsony Jesosy hoe Maria fa tsy raha vehivavy tsony ny anjeliny ny antso azy hoe raha vehivavy teo amin'ny voalohany dia Jesosy ny antso izy raha vehivavy tamin'ny faharoa fiantsony Jesosy faharoan'ny Maria dia nitononony tamin'ny anarany rehefa nantsony Jesosy izy dia tonga saina avetrany fa Jesosy ilay niresaka tamin'ny fifandraisana amin'ny Jesosy dia manokana fa tsy ankapobeny io koa dia azavaina Jesosy dia miteny amin'ny ankapobeny olona reo olona anjato ny arivo mahery kely reo atao am-piangonana miteny amintsika rehetra i Jesosy fa mitady fifandraisana amiko manokana i Jesosy aminao manokana i Jesosy samihafa zany ry havana izy dia miteny amintsika rehetra fa anjaranao ny hoe ndeha anatona hoy nitoriteny tamin'ny lahady ndeha hiaino ndeha ankatoa lazainy an'izany daholo sika rehetra fa ny tsirairay avy dia andrasany ifandray aminy manokana anaiko mpianany anatona hiaino ankatoa ary Maria anisan'izany ny fahatelo ny fikasian'ny nofo dia tsy zava-dehibe toy ny fifandraisana amin'ny finoana fifandraisana amin'ny finoana ny zava-dehibe araka ny lazaintsika teo le hoe aza manendry naverineo moa le teny grika hevitra no lazainy Jesosy hoe aza mitazona aza manendry aho ny dika teny le hoe mitazona inona mahasamihafa ny manendry sy mitazona zay tanako zay tena hoe fikirinao zany kalay ve zany natao sa inona tsony tsy haitsony ny tiany atao na ny efa nataony fa tsy zay no zava-dehibe fa lay fifikiranao amin'ny Jesosy amin'ny lafiny ara-panahy rehefa nitsangana tamin'ny maty i Jesosy tsy hitanao atao kalaintsony izy tsy hitanao atao bradeso tsy hitanao ho tantanina fa amin'ny fifandraisanao ara-panahy andiananao amin'ny finoana dia afaka mifikitra mafy aminy ianao dia tandremo voafitaky ny fombafomba hoe indro ary Kristy za tena na ray tanana azy mihitsy moa mialatsiny amintsika zay zanaky ny katolika zava-dehibe amin'ny olona mihitsy zany hoe mandray tanana amin'ny papa efa za koa mahita hoe zava-dehibe amin'ny olona mihitsy mandray tanana amin'ny pastera fa maninona kay mizaza kely zay atao am-piangonana ato izy dizaka manatratra mindrandra kely ary ary mahita any atokotany mihazakazaka izy mandray tanana an'le pastera dia ka ina tsy avelany mihitsy anao fa raha hitany ianao mihazakazaka izy
dia tsy azoko mihitsy moa zany ny anton'izany zavatra zany. Ny tian'olona zany dia hoe zava-dehibe amintsika tokoa zany hoe mandray tanana olona anankiray izay heverina fa manan-danja eo amin'ny fiainantsika. Raha ohatra zao hoe iny zany i Cédric, iza indray zao ny ao an-tsainareo amin'izany, mandray tanana Cédric mihitsy tery zareo tandapa moa zany mety efa nandray tanana Cédric tsy fazarotso dia falery olona manan-danja fa tsy izay tsony. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia azonao fikirina izy, tsy raisanao tanana fotsiny dia avy eo lasa any amin'ny olon-kafa indray fa tena fikirinao izay ny tombony fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty. Azonao fikirina amin'ny fotoana rehetra i Jesosy. Ny fahaefatra, Jesosy dia maniraka ny olony hitory ny filazantsara, mandehana mandefa moa zany ny filazan'izay, maniraka ny olony hitory ny filazantsara i Jesosy. Nandray iraka avy amin'i Jesosy Maria, mandehana amin'ny rahalahy kalazao aminy. Maria ny vehivavy voalohany nitory ny fitsanganan'ny tompo. Io dia matetika miverimberina amin'ny toriteny Paska. Vehivavy no nitory voalohany fitsanganan'ny tena maty. Ianareo izay teto Malariva, hoy pastera nanao ny fampianarana, iza ny teto Malariva? Iza roa dia mba tongava izay tsy tonga, sasany akaiky trano eo dia tsy tonga akory. Ampiny maraina, zao ny tenin'ny mpitandrina namperitreritra. I Adama hoy izy ny lehilahy voalohany resaka tamin'Andriamanitra, fa tonga dia natikeo amin'ny Genesis toko 7 dia izy fa ny vehivavy no resaka voalohany tamin'ny devoly. Losy tapeny ny sofinareo lehilahy mafaparaka mihitsy. Ny lehilahy Andriamanitra no resahany voalohany fa ny nay vehivavy devoly no resahana voalohany. Mba enjana fa soa ihany fanavotany Maria Magdalena, izahay no nitory any Jesosy nitsangana tamin'ny maty voalohany. Azakivy sika vehivavy ampiresahany devoly dia miesony. Eny ary Jesosy naniraka ny olony hitory filazantsara. Sika rehetra dia manana anjara amin'izany fitoriana ny filazantsara zany raha toka tena noraisika ny fahamarinana ny filazantsara ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Izay rehetra mino fa Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia mandray ny iraka ny fitoriana ny filazantsara. Ao anatin'io filazana io dia hoe tsy ny mpitandrina ihany no irahana hitory ny filazantsara, fa isika dia manana didy hanambara ny herin'ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty, amin'izay ataontsika amin'ny fiainantsika amin'ny olona manodidina antsika. Ino moa zany ilay hoe ataovy pilipitra ny birao anao, ataovy pilipitra ny dabilio anao, ataovy pilipitra ny lalambe anao. Mba tsy ataon'ny olona hoe salan'ny tapy, avy nandinika soratra masiny tao am-piangonana izay dia atao pilipitra hono dia lasa mividy etsy am-pefilo etsy amin'ilay ravitravitra. Ino no entiny eran'ny tanàna? Tsy izany. Fa ento manambara mitory ny herin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty, ny teny alokon'ny vavanao, ny asa ataonao, izay rehetra andiananao dia aseho fa manompo an'Andriamanitra velona ianao fa tsy Andriamanitra maty. Amin'ny fahadimy, fitsanganan' Jesosy dia manova ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Io ilay andininy fa 17 amin'ny tapany faharoa, lazao amin'ny rahalaniko fa miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho, ary ho any amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitra reo. Fifandraisana vaovao no ateraka ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty. Tena miorina tsara eo ny mahazanaka Andriamanitra asianao amin'ny finoanan'i Jesosy, tsy Jesosy nandehandeha tetỳ an-tany fotsiny fa Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Fifandraisana vaovao, fanehoana ny mahazanaka Andriamanitra asianao. Fifandraisana vaovao, fanambarana fa
andriamanitsika ny Andriamanitra ao amin'ny Jesosy ilay nitsangana tamin'ny maty. Raha mino ny Kristy isika dia zanak'Andriamanitra manana fifandraisana mivantana amin'Andriamanitra ary tokony iaina amin'ny mahazanany antsika amin'ny fahatokiana, amin'ny fanetretena, amin'ny fahatokiana, amin'ny fikarakarana antsika. Zanako sy ny santanako dia aoka ho adidiko ihany. Iny mahafinaritra antsika nefa indraindray ilay olona tsy zanak'Andriamanitra akory fa zanaka tsy fantatra hoe zanak'izy, izany hoe mbola tsy nandray an'i Jesosy, maty sy nitsangana tamin'ny maty izy dia falifaly izy mifikitra amin'io nefa fifaliana mitsingevana izany. Raha tsy Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty no inotsika dia tsy zanak'Andriamanitra isika. Raha mbola Jesosy nanao fahagagana zany no inotsika dia maninona? Taveleo tsika. Fa Jesosy maty no ny fahotako, nitsangana tamin'ny maty ho fandreseko ny fahotana no inona dia izay no mahazanak'Andriamanitra tsika. Mety mandalo fotsiny filazana ao amin'ny hoe Jaona toko voalohany toko 9:12 manao hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa izy io niraisintsika io. Jesosy ilay mbola nandehandeha ve ka nifikirintsika amin'ny tanantsika tahaka ny saika hanaovan'ny Maria azy amin'ny 5:12 sy 7:12 sa ilay Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty naniraka ny Maria mba hanambara ny filazantsara. Jesosy karazany manahoana no noraisinao. So diso fa azo ny soratra masina sika. Dia izany no mahatonga ny olona maro tavela tsy mitory ny filazantsara nefa mivavaka eto ihany mampandiny tena hoe so mbola ilay Jesosy mpanome, mpanao fahagagana ny tompony fa tsy ilay Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Maninona ny olona betsaka mbola tavela tsy mitory ny filazantsara. Dia feritreritra izany ry havana. So mbola Maria amin'ny toko 9:12 sy 7:12 izy fatrapanajany rabony fotsiny fa tsy mbola nandray an'i Jesosy amin'ny fandreseny ny fahafatesana. Hatreo ary ny fotoanantsika ry havana. Iombona mivavaka isika ry havana. Ry Jesosy Kristy tomponay io misaotra sy mankasitraka anao indrindra izay amin'ny fahataterahan'ny fotoana androany izay nandraisanay tokoa afatra volamena fa amin'ny teninao. Misaotra tompo fa tsaronay tokoa fa tsy mijanona eo amin'ny fahafatesanao ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra anay fa efa nandray ny fitsangananao tamin'ny maty izay ka manana finoana ho velona mandrakariva. Dia ampitoero tsy hitehiriza ao anatin'ny fonay izany mba hivelomanay hatrany